Esambatra sitretrika reolonao mandanitra tsy mijalinao enona izy ireo fakakinandriamanitra Esambatra sitretrika reolonao mandanitra tsy mijalinao enona izy ireo fakakinandriamanitra rehefa hoany ambanitrany reolona marobe tsy mijalinao enona izy ireo fakakinandriamanitra dia faly miarahabatsika rehetra ndray afaka mijery an'ity vidéo zay alefa ety amin'ny fasan'ny mission zany hoe ety amin'ny cimetière ny misy atsika amin'izao fotoana zao hitatsika amin'izao ny fasana zay ivelenandreo razambe eo anivon'ny fiangonana eto amin'ny diocèse ny Taolagna eto amin'ny toerana ity dia azo lazaina hoe vakoka ho an'ny diocèse satria inona ny antony fasana izy ity kanefa eto no milevina ireo évêque zay nitondra nyity diocèse ny Taolagna ity hitatsika toy monseigneur Crouzet hitatsika toy monseigneur Fresnel raha Crouzet moa zany nazo lazaina hoe tamin'izany fotoana zany tamin'ny 1933 no nananganana n'ity fasana ity sanamboarana n'ity fasana ity dia nanaraka izy monseigneur Fresnel zay anisan'ny nanamarika be amin'ity diocèse ity indrindra tamin'ny fananganana an'io fiangonana cathédrale zay hitatsika io maro be ihany koa ireo religiose ireo masera zay milevina eto ny avy amin'ny fidèle charité zany dia misy ihany koa ireo pretra diocésiana pretra lazariste zay milevina eto ka matoa zany nomena fotoana manokana amin'ny maha fankalazana na ny fahatsiarovana reno demande ny lamesa zay tao aty amin'ny fasana dia misy antony zany satria eo ny malagasy atsika amin'ny fanajana ny ray aman-dreny matoa velonaina soamantsara dia teo ny ray aman-dreny matoa koa ny fiangonana mbola mijoro dia teo ihany koa ireo zay mitondra n'izany fiangonana zany tany aloha-tany ka araka ny volazako teo dia hisy ny lamesa atao hoe torapitso 2 novembre eto amin'ny toerana ity no sady fangatahata fitahina amin'Andriamanitra ho an'ireo fanahin'ireo ray aman-dreny zay milevina eto ireo ka ny rariantsika dia ny hitohizany zany fiombonam-po sy fiombonam-panahy amintsika kristiana sy eo anivon'ny fiangonana manontolo mihitsy satria dia izao tokoa fasana zany mesantsika eto maro koa ny hevitra ambaran'ny fasana dia ny fifankatiavana sy ny fiombonana indrindra Esambatra sitretrika reolonao mandanitra tsy mijalinao enona izy ireo fakakinandriamanitra Esambatra sitretrika